Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristiana miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Toriteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arainao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadino manisy j'aime, miabonner ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Asotiaka mafy any tompo ary. Taovitiaka mpandresy. Taovitiaka mpandresy. Halleluja. Tsara ny androandroany satria ny zavatra mafaly dia zao hoe asiana tomboka se androany ny zavatra rehetra nataonao teto amin'ity toerana ity. Halleluja. Arabao kely izy dia tenenao azy zany alohan'ny andrenesany ny afatra zay ambary eto androany. Ny fivavaka ao rehetra hoe, ny fietsika ao rehetra teto, ny pozinao rehetra teto, ny antsoantsonao rehetra teto, ny fiaretanao rehetra teto hoe hitan Jesosy ireny ary anisy tomboka sehanao sy zavatra nataonao izy androany. Amen. Hoia hoe amen. Aoka anao tsy amin'ny farany ray vao rendrika, fa amin'ny farany ianao vao tena hita hoe enjana. Amen. Hoia hoe amen. Tsy tsaroany sasantsony hoe inona ary ny andro androany, sady sabata androany famaranana ny andro firavoravonan'ny Paska. Noho izany ao anatin'le famaranana androany misy cadeau be dehibe omen'ny tompo anao any raha ny anjely eto. Ka raha somary tsy taitra ianao mety romban'ny hafa le izy, fa noho izany mila mifoy ianao. La zao ny namanao mila mifoy ianao na tsy ampitoromaso azy. Zany emma zany fa mifoa. Ary madio ahoana. Resiny zareo vitsikely zany resiny. Zany. Eny zany. Tanao matory ianao, matory. Matory. Io. Asitehaka mafy ary. Mahazo nareo dia mba mahazo koa ny lehilahy sy ny vehivavy, tsy maninona zany. Amen. Jerentsika ny andin-tsoratra masina zay hitondrantsika fampianarana mahafinaritra be eto dia ato amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany toko 4 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 19. Tesalonianina voalohany. Maheno tsara ve? Maheno tsara. Tesalonianina voalohany toko 4 andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo lay ampiakatra anao ho any an-danitra no amakina ny soratra masina. Ny iavian'i Kristy sy ny toetry ny kristianina izay motomandry. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy, ranabavy, ny amin'izay motomandry mba tsy alelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoatsika fa efa maty Jesosy Kristy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodomandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Taovy amen. Fa izao lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Amin'inona hony? Amin'inona hony? Amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piaviny ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodomandry tsy akory, fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fitsofana
amin'ny fiantsoany sy ny feoan'ny arkanjely ary ny trompetra n'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raony lanitra. Ataovy amena. Averiko a. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina. Atao inona? Atao inona hoe? Ataovy mafimafy na tenao naza. Akarina hiakatra amin'ny hoeny amin'ny raony lanitra hitsena ny tompo any amin'ny abakabaka. Dia ho any amin'ny tompo mandrakizay ianao, koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Tsy anao amin'ny teatanana mafy izany afatra izany. Alleluia. Ao tsara veloe. Resaka tsika eto, resaka fahafatesana, dia resaka fahavelomana, dia resaka fiakarana ho any an-danitra. Tsy ampy izany tehaka izany e. Tsy ampy izany tehaka izany. Alleluia. Tesalonianina dia mponina avy any Tesalonika misy maty tamin'izany fotoana izany. Ezaiza moa Tesalonianina, ezaiza moa Tesalonika. Avy any Makedonia anao dia makany Filipi, dia mitsofoka kely dia tonga ao Tesalonika. Zay ny tantara. Nampahery tao Paoly tamin'izany fotoana izany ry havana, satria nandalo fahoriana kristianina fanenjehana mamay vai tamin'izany fotoana izany. Rehefa tonga tao izy dia nampahery ny mponina tao Tesalonika. Androana dia mampahery mponina atao kristianina maravavaka. Alleluia. Alleluia. Tamprana zany a. Alleluia. Paul nampahery tany fa androany Andreas sy Matteo sy Kefasy ampahery etray androany. Alleluia. Fatako lefa fa mahery ary efa mirehatra fa sy natosoka kely fotsiny dia vao mahay miredareda. Alleluia. Tonga tao Paoly. Iza moa Paoly? Paoly dia mpianatra Gamaliel. Nanana rahalahy izy atao hoe Ruben ny anarany tamin'izany fotoana izany. Inona zavatra antranga? Paoly mbola sy tonga Paoly fa mbola Saoly. Ary rehefa Saoly dia naizaka kristianina tamin'ny fotoana io, ary natsapa zany fahorian'ny kristianina zany rehefa nenjehana satria novonono ary nogadraina. Maheno ve? Ndray ihany Saoly nantsoan'Andriamanitra tamin'ny lalana tany Damaskosy any Damasy, andeha ho any andeha hamono kristianina. Ena zavatra antranga? Niseho tamin'ny Andriamanitra, niseho tamin'ny Jesosy. Zaho izy miantso anao Paoly izy, Saul fa maninona anao dia manenjika anahy. Fa izy anao tompoka, zaho lay Jesosy enjehanao. Ny olona manenjika anao nge tsy anao nenjehany fa Jesosy enjehany. Asubeka masy. Alleluia. Alleluia. Jamba tsy nahita Saul tamin'izany fotoana izany. Ary tompony teny tany izy ianao miakatra any Damaskosy. Misy lehilahy anankiray ao atao hoe Anania sy Barnabasy. Makany ianao dia rehefa tonga ao tontomy fa i Anania io ampahiratra ny masonao ahafantaranao sitrapon'Andriamanitra. Izy koa tsy basy pahalalao fantanao sitrapon'Andriamanitra androany. Tsy ampy izany sy tehaka masy. Alleluia. Alleluia. Rehefa tonga tao izy nifanena tamin'ny apôstôly Anania. Taova amen. Tao izy seho. Zaho izy efa nampahafantarin'i Jesosy fa misy lehilahy tao hoe Anania apôstôly ameta tanana masoko dia aheratra ndray aho.
Ahira tanomasina androany. Ahira tanomasina androany. Haleluya. Nanomboka tay Saul sy Saul fa lasa Paul izy. Amen. Ianao misy taona nomen'Andriamanitra anarana. Tompo nanome anarana anao. Amen. Tokony hifaly ianao am'izany. Fa rehefa avy teo Paul dia lasa diova volombelona. Fa lasa tsy mpanezaka kristianina tsony. Fa mpanaradia ny Kristy lahy izy. Alleluia. Eno tsara ny fandehany. Zao ny fandehany. Na eny Paul tamin'izany fotoan'izany hoe mandalo aty mafy ony. Tesalonika, ny mponina ny Tesaloniana mandalo aty mafy ary misy maty. Malahelo ny vahoaka tao. Malahelo ny olona tao. Fa maty ny zanany, maty ny ray aman-dreniny, maty ny dadabe ny fianakaviany noho ny fanarahana ny Jesosy Kristy. Alleluia. Dia nanoratra izy. Eno tsara moa soratany. Fa tsy tiana tsy fantatrareo ry rahalahy. Ny amin'izay nodomandry mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Nampahero tao izy. Mba fantatrareo izy. Fa ny olona izay nodinandry tao amin'i Jesosy dia manana fanantenana. Ka tsy tiana tsy fantatrareo zany mba esory ny alahelonareo. Fa zao ny olona izay maty ny avanareo sy ny vonono nanara-dian'i Kristy dia mbola manana fanantenana. Tsapy zany manana fanantenana. Alleluia. Alleluia. Sy tehaka mafan'Andriamanitra. Ambadika ny tiafatra androany ty mety be dehibe ny olona ho ampakarany tompo any an-danitra any ary iraritsika zany mba ho afaingan'Andriamanitra ny fampiakarana ny olo-masina dia mba ny kristianina miara-mivavaka rehetra miara-miakatra daholo. Ataovy amenina n'olona hiakatra any an-danitra raha lasana paty. Ataovy amenina n'olona iona amin'ny Jesosy. Halleluia. Azo tehaka mafan'Andriamanitra. Ny fandehan'izao tantara eto ambonin'ny tany zao dia misy ny olona maty ao amin'i Jesosy. Olona manino hoe zafady? Maty ao amin'i Jesosy na maty alohan'ny fiavian'ny tompo. Ireny olona maty ireny araka ny teny apôstôly teo misy fanantenanany amin'ireny. Raha mbola tsy mifarana izao tontolo izao, mbola tsy tonga ny tompo ka misy olona maty dia maty any loha izy. Fa amin'ny fotoana hipotran'ny tompo eny amin'ny rao any lanitra amin'izay maneno ny anjomara, ny trompetra, dia mitsangana aloha ny olona maty. Izay olona maty tao amin'ny tompo rehetra, reny namantsika maty reny, mbola hitsangany reny. Dia rehefa mitsangana izy dia miaraka ampiakarina velona miaraka amintsika any an-danitra amin'izay. Amen. Izany anefa mila fiaretana sy faharetana samihafa zany. Inona ny voalohany? Ohatrany ahoana zany fiaretana zany? Misy zavatra mafy lalovanao dia mila miaritra ianao. Ny faharetana indray ohatrany hoe hiandry olona ianao adiny ray ny fotoana nomen'ilay olona afaka adiny ray atonga eo. Dia maninona zany ianao manao an'izay? Maharitra. Azontsika tsara ilay izy. Isika manompo an'Andriamanitra ho ampiakarina amin'ny enlèvement de l'église na fampiakarana ny olo-masina dia tsy maintsy miaritra. Maninona hoe? Lasao hoe kaikanao miaritra. Dia ampifarany maharitra. Misy orona tsara kely zay maneho ny fiainana maha-kristianina. Lehilahy anankifito nomeny Jesosy azo fijaliana. Nomena inona hoe? Azo fijaliana. Dia nitenenina hoe mandehana mandeha makanonareo. Dia any ny afaranareo any. Tsy fantatra hoe roviana na roviana na roviana fa dia lasa fotsiny. Dia samy milanjany le azo fijaliana izy fito amin'ny rahalahy. Ao manarakitsika. Bataina le azo fijaliana tsy hazo maivamaivana fa mavesatra.
dia arakaraky ny andehanana ilanjana n'io hazo be io manko amin'ny voalohany ianao mody matanjaka be fa zakanao le izy aloha amin'ny voalohany fa arakaraky ny lanjanao an'iny nilanjan'iny anao 2 andro 2 andro 3 andro na hazo raiky lao ario me maivana isa me mavesatra le hazo dia mandeha ihany ianao mandeha ihany nandeha izy fito amin'ny rahalahy me mavesatra le hazo dia nisy anankiray fetsy be nefa tsy naomby inona ny nataony nanapahany le hazo tato amin'ny ilany dia niena ny lanjan'le izy dia nirehatra be izy ohatran'ny izy ny tena enjany batan'le hazo fijaliana tapaka ny tanany ilany tonga tao alolo tao niena indray ny heriny ny hafa misarisarika tena tsy nanapahana fa sarisaritina mihitsy le hazo fijaliana tondra lizy isanandro tapahany ny azy ny tanany ilany tamin'le hazo fijaliana lasa lavalava ohatr'izao sisa le hazo fijaliana lasa tsy lavalava fa lasa ohatrany hoe plus fa mbola misy an'le lavalava eo ampovoany zany dia maivamaivana indray dia netiny ihany dia natanjaka indray izy aloha dia nidepaseny daholo ny hafa tonga tao aloha tao indray dia nanina indray izy reraka indray dia inona ny mbola natao indray nitapahany indray ny tongony lasa plus kely le hazo fijaliana lasa inona hoe lasa plus retsy anefa nilay enina amin'ny rahalahy lanjaina hatramin'ny farany le hazo fijaliana ny aretany teo tsy nisy nitapahany io na kely ary tsy napozina kay raha lasa nabavy tonga tao aloha teo nisy antsana be tsy mifankahitany tsy afaka isotiny io fa ilay hazo fijaliana iny ny atao tohatra eo amin'le antsana niala vany le anankiray niaritra be dia nadaboka n'le hazo fijaliana tonga dia tetezana dia vita tafapita tany ambadika izy tonga le anankiray nalefa koa le hazo fijaliana tetezana dia vita tonga teo amin'ny torony le anankiray fetsy be napetraka le plus kely tsy nahazo ny tsasaky le antsana akory na zao ny akaikinao ny nazy mibe indrindry tsy tafapita tany ambadika izy teny ampandehanana izy dia nahenany le hazo fijaliana na zao ny akaikinao ohatr' zany ny fiainantsika mandra-patonga ny fampiakarana ny olo masina tsy maintsy miaritra ny kristianina miara-mivavaka tsy maintsy eretana ny fanenjehana tsy maintsy iaretana ny fanalambaraka tsy maintsy iaretana ny sakatsakana amin'ny fanatanterana ny fahamarinana fa zay maharitra hatramin'ny farany ho ny voalazan'ny baiboly no hovonjeny miandry zany ny tompo hoe izy amin'ny kristianina miara-mivavaka reto no aharitra hatramin'ny farany anisan'ilay enina tsy anenan'le hazo fijaliana mihitsy ianao fa hiaritra hatramin'ny farany sa le anankiray ahenanao tsikelikely le izy enam-pandehanana hoe mafy be ty adiko ty dia ahena tsokan-darana mampiasapiasa fomba hafahafa izy amin'ireo toerana misy atsika le manena hazo fijaliana sa le miaritra hatramin'ny farany tsy mora nefa mibatan'le izy ny apôly apôstôly dia mbola mampianatra hoe ny amin'ny fotoana nozy izy dia ambaranay aminareo fa ho avy tampoka tahaka ny mpangalatra izy dikan'izay tsy misy mahalala isika ny fotoana hiavin'ny tompo dia ahoana mitsangana atao am-piangonana manandra tanana ary tsika raha vao elaela efa momonina sisa lava loatra fitaritako vavaka lava be tsy fankahitana mitsangana foana maika fa mibata le hazo fijaliana mandritry ny 4 taona zao tsika misy amintsika 50 70 70 mbola tsy tonga ihany ny tompo hoaritra hatramin'ny farany ve izy ty sa tsy hoaritra zay ny fanontaniana mipetraka fa zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena io fahamarinana hijorotsika io aza ivadiana hatramin'ny farany io ninona mitranga isika manompo an'Andriamanitra manana tanjona isika ho any an-danitra zay ny antony ivavahantsika tsy hitady vola tsy hitady arena ny ivavahana fa ho aiza ny antony ivavahantsika ho any an-danitra any ka ninona mety manakana anao amin'io tanjona io aza mety ho voasakana mandrakizay ianao tsy maresy lahatra any amainina ny olona tsy ho voasakany ninona mety hanapotika an'io tanjona io aza manaiky potena mandrakizay ianao ny olona resy dia ny olona nenjera indray mandeha dia tsy mety miarina itsony zay izy vao atao hoe resy fa ny olona mbola misy fanaterana fa hompandresy izy nenjera izy voalohany nenjera izy faharoa na injato nenjera ny olona io fa mbola volona iarina androso
zay olo zay misy fanatenana fa tsy maintsy hompandresy mampahery anao tsy mbola resy ary tsy mbola potika anao mbola afaka mitsangana ianao androany anomanany amin'izany fiaviany Jesosy zany raha lasanabavy efa tsy afaka miteny mafy tsona ne zay raha lasanabavy efa manezaka mafy mihitsy zay le izy azakivy ianao amin'izao fanompony zao fa vonina hatra lehibe zany hoe voatonona ny anaranao maneno le trompetra pampampa de voatonona ny anarany hoe ianina fa voatonona le anarana tonga de tamitamika io manidina tamika ery andro alanitra ery amin'ny abakabaka ery misy anao amin'izany fotoana ny maso rehetra hitanao hoe iny tsy naposikosy ny afo le zananentsika be an'iny le zanana rabiraby an'iny tamin'ny fivavahana le zanany esoeso azy tamin'ny alavany sarindohany sy ny jupony iny izy fa miaka belona raha lasanabavy lazao kely ny akaikinao alahelo ny mpanaratsy anao indray androany ahitanao hiaka belona ny an-danitra hiteny daholo ny olona mpanaratsy amin'izany fotoana zany hoe tena aivy tena marina le fivavahany zareo reo hoe aivy tena marina zany fampakarana olo masiny zany fa zao aloha tsika lazainy olona fa olona mirediredy ne mirediredy mandeha mamonjy pasika de mirediredy any lazona kenao tsy mirediredy ianao sanatry tsy mirediredy tsika fa amin'izany fotoana zany ho hitan'ny olona rehetra fa tsy nanenenantsika ny mivavaka ka tsy toriteny lava be zay satria efa tsisy fiotsony miareta hatramin'ny farany manina tsara hoe miareta isy matiny ray amintsika hoy ny apôstôly teo aza alelovana izy ekena fa tsy mora zany hoe misaraka zany kanefa amin'ny fotoana iavian'ny tompo eny amin'ny raha hoany lanitra apakatra ny olo masiny tsy maintsy mbola hitsangana iny namatsika iny ry iza daholo zareo le efa milevina atsireo reo zay tena tonga de isokatra io fasana io raha Samson izay nao de iza le rahalahy kely isokatra io fasana io tsy mahazo mandositra so mitsangana tsy mahatoto iny akory fa mitsangana amin'ny maty de mitafiny tsy fahalovana ho ny voalasan'ny baiboly de miara-miakatra amintsika makany an-danitra any tsy faly venao raha mba hiakatra velona any an-danitra tsika raha lasarabavy raha mba mana tena zany ianao hiareto ny adinao hiareto hatramin'ny farany aza mananetretra iembitra zany na mafy manao ahoana na mangotraka manao ahoana na mamay manao ahoana tena hoe Jesosy eo ny fanantenako indray androany mbola eo aminao eny amin'ny raha hoany lanitra ka raha miembitra amin'ny tiadiko ty de tsy ahitanao noho izany sanatry amiko ny hivadika manak'izay tena marina zany tompoko afaro tena afarony eo akaikinao sady kapokapokely ny lamosiny na ny sorony hoe miareta hatramin'ny farany efa niaritra ihany hoe nao hatramin'izay de miareta hatramin'ny farany hoe amen efa nitomaninao hoe ty fivavahana ty tenenao zany efa nitomaninao nantatsahanao ranomaso ty fivavahana efa nitondranao faisana mihitsy tena maro ny zavatra alovano hiareto hatramin'ny farany fa tsisy mitsokan-darany zany eo afary kely mihitsy ataovatra hoe tsy misy mahazo amin'emitra zany eo lazao kely farany izy ekena fa reraka ianao indraindray marina mihitsy le ira hoe indraindray tomiloky vi ao manosikay olavo ny fahavaloko varavo matsiaro ny anaranao de ahoany de hery tanjaka ho an'ny fahavaloko de somary mika kely eo indraindray tomiloky manosikay olavo mihitsy manosikay olavo ny fahavaloko faravo matsiaro ny anaranao de hery sy tanjaka de hery tanjaka ho an'ny fanaiko tapitra asiteka mafy an'Andriamanitra zao no izy mahazo kivy ianao fa tsy mahazo miverin-dalany tsy maintsy mandroso mahazo mitomany mafy be mihitsy fa tsy mahazo miverin-dalana mandrakizay fa tsy maintsy mandroso mahazo reraka indraindray
fa tsy mahazo miverin-dalina fa tsy maintsy mandroso. Afaka iaina atsika daholo zany rehetrarehetra zany amin'ny fanompony fa isika manana tanjona goavana mandroso hatramin'ny farany. Amen zany. Etsika ny apôstôly indray ny manaraka. Tisy le tiakaroany tompo e. Ataovy tiaka ny olona mirehatra tsara aloha. Halleluja! Sambatra ianao raha mba tafiditra ao anatin'izany fampakarana zany. Lazao ny namanao sambatra ianao raha mba tafiditra ao anatin'izany fampakarana zany. Satria ny fampakarana ho resahana eto a tsy olombelona no ampiakatra, tsy filoham-pirenena no ampiakatra anao, tsy manam-pahefana eto ambonin'ny tany no ampiakatra anao, fa lay zanak'ondry tsisy kilema zay atao hoe Jesosy. Io lehilahy io zay zanaky ny avo indrindra ary mitoetra eo an-tanakavanany rainy, manana fanjakana zay tsy azo ampirorona, fanjakana tsy mikorotana ny fanjakana, fanjakana misy fiadanana ny fanjakany, fanjakana misy fiainana ny fanjakany. Izany lehilahy iray izany no ampiakatra le olona manao amena mafy. Ataovy ho azy le tiaka somary mitsikikely satria ho ampakariny. Amen. Hoia hoe amen. Lazao ny namanao raha ampakariny ianao vailo le endrika. Faly vehivavy ray rehefa ho ampakarina lehilahy ray tsy maintsy amboary ny endriny, faly izy satria io ny fotoana azahoany voninahitra indrindra. Sa tsy marina zany? Io fotoana azahoany voninahitra indrindra eo amin'ny fiarahamonina, any amin'ny akonany, any amin'ny fianakaviana hoe ha nahazo vady hony ihany, napekariny ihany na hony ihany. Karaha miresaka fampakaram-bady isika dia misy ny atao hoe fampakaram-bady ny taovy mafy mafy fampakaram-bady ny zanak'ondry. Hoy Jaona rehefa nahita an' Jesosy, indro ny zanak'ondry n'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Jesosy ilay zanak'ondry, izy no ampiakatra. Hoy voalazan'ny anjely rehefa nahita ny apôstôly nitazana ny tompony akatra nampiakarina velo izy, ye ry lehilahy Galileana, nahoana nareo mivarina eto? Fa iny Jesosy hitanareo miakatra any iny dia mbola ho avy indray haka nareo ary seho eo amin'ireo lanitra izy. Maniry aho mba hahita azy ianao, ary maniry aho tsy hoe hahita fotsiny. Enoy aloha, enoy aloha, tsy hoe hahita fotsiny, satria mivoalaza amin'ny baiboly fa rehefa ho avy izy ny mason'ny olona rehetra hita azy, ny firenendrehetra hita azy, ary hitomany azy ny firenendrehetra. Na isika aza mba hitomany, fa isika sady mitomany ny miakatra, sady mitomany ny miakatra, dia enoy aloha, enoy tsara. Sady miakatra ianao, izy ianao hoe io lay Jesosy nandrasako, tafiakatra ihany aho, hampiakatra ihany izy. Miakatra ianao, miakatra tonga eo amin'ilay toerana misy azy, mbola tsy any an-danitra fa eny amin'ireo lanitra. Satria eo zany ny lanitra, mbola tsy eo ka, fa eny amin'ireo lanitra izy no hitsenanao. Dia ianao ndray avy ety ambany ety no andeha hiakatra eny aminy, vao tonga eo ianao dia izy fafako ny ranomasina ho anaka. Halleluja! Hoy apôstôly teo, mila fahareta. Niaritra le vehivavy ankiray ampiakarana, mandra-pahatonga amin'ny fotoana ampakarana azy. Sa tsy marina zany? Tonga ataovy zao fotsiny, tonga dia zao. Tsy
varotsy saribôtsy inona ka zao. Fa tsy maintsy miaritra izy, miandry le fotoana sy le daty efa voatondro, de mitovy an'izantsika miaritra ary maharitra ao anatin'ny fiaretanao, miandry ilay mpapakatra anao anefany tadidio tsara fa mila solika fitaiza izy. Anina hoe azafady, miaritra ihany ny dimy endry sy ny dimy adala. Olaza ny boky Matthieu 5:20 fa ny dimy endry teo am-piaretana de naninona nanana solika fitaiza ary ny fanalany mbola ny solika ihany koa. Aety ve le olona sa tsy eo? Fa le dimy adala mba niaritra ihany koa izy daholo nandrasana izy ireo papakatra, papakatra ny nandrasana. Zay mivolaza amin'ny Baiboly. Ny fanjakany lanitra de tahaka ny fanjakana anankiray, tahaka ny vehivavy folo zay virgine zay niandry ny papakatra de samy rendremana, samy rendremana, samy variny. Eto zao misy sasany rendremana, samy varina daholo. Fa misy am'ireo manana solika fitaiza efa mipetraka eo amin'ny valahany eo. Ny sasany efa tady mifoatindray le izy, fa tsy le anao le izy, fa ny le devoly efa maty ny anazy, fa ny anao mbola mirehatra sady misy solika fitaiza ao ambadika. Niaritra ireo virgine folo ireo, matoa izy virgine madio fitondratena izy, fa tsy marina zany, madio fitondratena izy zay matoa hoe virgine. Tandrina ny lalàna sy ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, sy nanimba tena tamin'ny zavatra hafa, matoa virgine. Nanatena izy fa rehefa ho avy mipapakatra de mba hiditra koa. Fa ny dimy endry, ny dimy adala, samy sondritory, varimbariny, fa nisy feo tahaka ny feo ana trompetra. Satria voalaza amin'ny Baiboly fa ho avy ny tompo miaraka amin'ny arkanjely maro arahana fitsofana trompetra. Io le trompetra farany. Isika zao mitsoka trompetra, nandeha nidina tany ambany any tsika tamin'ny noviny, naninona sady niorakoraka mitsoka trompetra, tonga ny fety masina mitsoka trompetra. Ireny de tandindo ny zavatra ho avy ananatsika izany, satria isika lay atao hoe vady ampakarina. Eto ve le olona anankiray zay? Toy izy le tehaka na tsy tehaka ny eo anilanao. Halleluja! Hoy ny Baiboly rehefa mitsoka ny trompetra nisy feo mafy de nisy nilaza hoe iry papakatra, iry papakatra. Za ndray vandravandra sasany aiza koa izy eo am'izany fa tsy mbola zao. Fa ny ao arinana Pasika tsy fantatra nanjavona tapoka ianao de lasa ny an-danitra, tsy fantatra mety hodimandry fa ao amin'ny tompo, mety hodimandry fa ao amin'ny tompo. Nefa raha modimandry eo amin'ny tompo nge manana tombony, sa tsy zay voalaza amin'ny Baiboly teo? De mety alahelo ihany ianao raha lasa nodimandry ny namanao, fa kosa tsy mijanona ao anaty alahelo mandrakizay. Eo anoloana zay faharetany zay mila solika zay tsy mety ritra eo amintsika tsiraray avy. Azafaly vo zay de hiaritra de hiaritra de hiaritra fa tonga papakatra misy solika fitaiza ve ao.
ny baiboly hoe ny dimy endry nisy solika fitaiza fa ny dimy adala tsy nisy. De lasa ny vidy ozy ny baiboly tonga mipapakatra de le dimy endry nanana solika fitaiza tafiditra tao amin'ny efitra misy ny fampakaram-bady na rendrina ny trano avy eo. Ka maniry ny solika fitaiza rehetra zay nytovozinao tam'ty pasika ity ampy hitsenanao any papakatra amin'ny anaran'i Jesosy apôstôly Kefasy. Ny fantahina mipetraka de zao hoe oviana moa ny enlèvement, oviana ny fampakarana. Misy barangy ngeda be zay ao anaty saina ao hoe oviana moa zany. Efa tsy oely zany, tena keko nefa tsy oely zany. Manana sens roa ny kristianina. Rehefa hitan'izao tontolo zao na hitan'ny kristianina pacte international zay ametrahana ny président du monde na hoe filohan'izao tontolo zao ny lehilahinota alohany hitongavany Armageddon. Rehefa vita io pacte io de mieritrereta ianao fa ikopa tanana amin'izay tsika ary kopa kelatra. Omeko anao ny repère sy ny différence zay mandeha aloha. Zay maty ao amin'ny tompo zany de fa maty ao amin'ny tompo izy ko. Fa zay mbola velona ka mitoetra ozy baiboly eo tsika miany fampakarana. Maro ny tenin'ny apôstôly teo mila faharetana, ary tena mila faharetana, ary tena mila miaritra. Fa rehefa hitanao amin'izay Daniel 9:7-7 zay tsy vakiko. Manomboka ikopa kelatra amin'izay tsika. Ny olona zay mbola tsy maty fa mbola velona ka mitoetra ny toetra tsara mihitsy alohan'ny Armageddon izy dia hiala amin'ity tany ity. Tsy ampy zany amen zany. Hiala eto za dia hiala eto koa ianao alohan'ny fotoana io. Fa rehefa vita ny soni fa apetraka amin'izay le fanjakana bibidy ka tonga ny lehilahy lota dia hiakatra amin'izay ny kristianina. Eo tsika manomboka mirehatra amin'izay fa tena hiaka bela. Zany ve amena olo hiaka bela, zany ve tehaka olo hiaka bela. Voalaza amin'ny baiboly fa misy feo ny arkanjely de misy feo ny trompetan'Andriamanitra. Raha mandinika imagine moa zany hoe trompetran'Andriamanitra ngeda sa kely. Raha tsika rehetra izao sa mitazo ny trompetra io tsy mahazaka trompetran'Andriamanitra io. Miara-mianjera amin'io hoe tsoka trompetran'Andriamanitra eto de miara-mitazona fa miara-mianjera. Satria lanitra sy zao tontolo zao de miara-mahiano io feo ny trompetra io satria ngeda le trompetra. Fa maneno ny trompetra de voazan'ny baiboly fa zay maty amin'ny tompo aloha nitsangana voalohany. Nitsangana dao iary dada be maty amin'ny tompo iary bebe. Efa arivo taona io fa 2 arivo taona io maty fa tao amin'ny tompo izy. De tonga azy mandondolo ry zanako zaviko. De tety anao hoe dada be marina. Satria misy fotoana kely
itsangana le maty aloha itsangana aloha maty mbola mandehandeha kely izy de anao zay velona mbola mitoetra de mahity maty mandehandeha de manomboka tonga saina ho rasy ty zavatra ty alleluia ampizantera zany de maneno am'izay le arkanjely sy ny trompetra an'Andriamanitra mibambabamba maneraka lanitra miakatra am'izay ianao direnao fa lasa 1 mètre 2 mètre 3 mètre 4 mètre miala an-tany ianao 1 kilomètre miala an-tany am'izay ianao ila fa ho any an-danitra fa atao tazako irenao hoe ho any an-danitra aza fa mitatazo atongo ty fa omeko ny telo fa mitazo any eo ka zay ny ambonako alleluia ataovy an-tsainy anaty sainao fa misy zavatra andrasantsika ataovy anaty sainao fa na de maty azy ianao dia mbola manana fanantenana tena ekeko anao hoe sy diso adresy ianao hoe manompo an'Andriamanitra alleluia alleluia ho faranako ny tantara eno tsara rehefa tonga ny alevima ina zavatra iseho misy pilote nge mpivavaka tsara nefa misy voyageur 1000 personnes ao anatin'ny boinina be io misy sambo nge atrany amin'ny 5000 personnes agnatin'ny sambo nefa ny commandant de bord ao mpivavaka tsara ao amin'ny taxi be misy mpivavaka tsara ny chauffeur amin'ny taxi brousse tonga ny alevima zava-doza verina zava-doza ho an'ny mpivavaka zany ho an'ny tsy mpivavaka fa zavara tsara ho an'ny mpivavaka fa zava-doza ho an'ny olona tsy mivavaka raha ohatra ka nareo mpitaingina avion melimely ihany nareo lasa tareo any France atao vamene raikitra ny enlèvement fa voasoratra agnatin'ny boky le pilote amin'ny fotoana io fa ao anatiny hiakatra izy any ianao zay raha vao lasa ny piloty de lasa keo avion io satria lasa koa izy ka vao antso izy agnatin'ny fampakarana izy taxi brosy mirimirimibeva tany rivo makany masoinga dia gota matavo ty le ary agnatin'ny virage igny lasa le chauffeur makazy le tôbile anaty antsany amin'ny machine avy tamatavy makany Tananarivo makany Ambilobe makany Ambatondrazaka siry olona agnatin'ny vagon machine igny maro anatin'iny zay olona tsambisamby frais ohatra nama mandeha machine rehefa misy fotoana satria ny frais moramora ka le machine mandeha mafy fa tsy mandeha mora io lasa le machine fa le mpitondra machine tatra enlèvement lasa izy de ao anaty vagon mieritrery mbola ao ngely chauffeur nefa chauffeur fa tsy aotsony alleluia ao anaty taxi be tsika tegna mahita an'io ho atsika zay mpandeha taxi be regny ho hitantsika zany hoe io le chauffeur mpivavaka tsara fa tsy hita oka aloha eo Analakely tsofoka eo amin'ny Tirena-Ambojatovo avy Analakely mandeha ty avy arimo voaka mandeha ty samby lasa daholo re chauffeur reo fa nene le tôbile le taxi be miara mirafitra daholo verina fa tsy loza moa zany enlèvement zany ho an'ny tsy mpivavaka loza fa so ihany fa mivavaka ianao
Alléluia. Alléluia. Soyez fa mivavaka ianao. Fa rehefa miakatra chauffeur dia miakatra koa ianao. Rehefa lasa ny pilote dia samy miara-miakatra ny pilote fa izy tadiavana ratsaka dia jereto samy miara-miakatra. Dia ho any amin'ny tompo mandrakariva itsika. Dia loha aloha vetivety. Rehefa tonga any an-danitra amin'izay no tantareko aminao zavatra ho any an-danitra. Tantareko. Zange mbola sy tany. Fa zay voasoratra tsy no teneniko. Anony dia misy an'izao. Misy taly volamena. Lalana volamena. Ka zay hoe voasoratra. Dia zay olom-bavozy omena satroboninahitra. Dia misy kitalao amirapiratra amin'ny satroboninahitra. Tsy ampy zany amena zany. Raha za tonga aloha ka tonga ianao dia za mitondra anao ato ny tranonao. Zay sy takely mihitsy hoe ato ny tranonao ranabavy a. Ato ny tranonao rahalahy. Ity ny soavalinao. Tsy fantatry ny anona misy soavaly na tsisy soavaly fa miteny fotsiny ahy. Fa zage mbola sy tany fa mbola hoany. Fa imagineko fotsiny hoe any an-danitra dia tokony misy soavaly fotsy. Soavaly mananelatra. Dia rehefa mitaingina an'io dia tokony manembana koa io. Eritreritro zany a. Eritreritro amin'ny maha-olombelona. Tokony misy an'izany. Fa any aloha misy trano volamena. Lalana volamena. Tsy ko hita hoe takin'inona re zany lalana volamena zany e. Mety mandeha dia mety hitako sariko. Dia mety hafahafa mihitsy aho ohatran'olona tsy haiko hoe maninona. Alléluia. Zay ny tany todianao rehetrarehetra dia ahitanao volamena. Ahitanao cristal beryl. Ahitanao zavatra tsara. Alohan'ny hitan'ny lanitra ianao dia efa fanany ranomasinao. Dia tsisy alahelo tsony, tsisy tomany tsony, tsisy fanentenina tsony. Fa efa lasa zavatra taloha fa tonga vaovao amin'izay. Ifankahitantsika. Samy manana ny tranony, samy manana ny fiainany, samy manana ny zavatra ataony. Fa tsika olom-bavozy. Rehefa tonga any tsika dia sy tadiditsika daholo zavatra nisy taty. Hoe nenjehana ianao, naratsiny ianao, nataon'olona an'izao ianao, tsisy tadidy ireny. Fa fiainana vaovao rehefa tonga any an-danitra. Ny tazony amin'ity fanompony ity dia hiakatra ho any an-danitra. Ho any mpino, tsy mpino ato zany a. Any amin'ny toeran-kafa. Zay sy tafiditra ao anatin'ny enlèvement. Dia mbola manana deuxième sens izy. Manana inona? Manana deuxième sens. Raha tsy miankoho ka tsy mandre marika ny bibidy. Fa maty ao amin'ny tompo ihany izy. Fa saingy mijaly ary mpijaliny. Fa tsy nandre marika izy ary tsy nanaiky atao marika izy. Dia novonoina izy fa voavozy ihany. Fa saingy mijaly alohan'ny hafatesana. Zany mahatonga anay maneno telefona hoe tokony tafiditra agnatin'ny enlèvement daholo ny mpino ny kristianina miara-mivavaka. Alléluia. Alléluia. Fa rehefa tonga ny enlèvement dia lasa daholo tsika. Tsisy tratrany Armageddon. Tsisy tratrany fanjakany bibidy. Fa miara-miakatra dia miara-mitsena. Diny moa hoe ianao miakatra. Hitsena ny tompo amin'ny habakabaky ny lanitra. Io ny habakabaka e. Io.
adinonao daholo ny zavatra rehetra, ny tranonao, ny zavatra anananao rehetrarehetra, fantazona amin'izany hoe hitsena ny tompo. Iza re zany Jesosy zany hoe manahoana ny tarehany. Elona ny antsoko zany Jesosy zany fa mbola tsy ary nitako zany. Fa androany za ahitany Jesosy. Amin'izany fotoana zany ianao mahita ny Jesosy. Rehefa miakatra ianao nge mahita foana. Alleluia. Eo tsika mitsena ny tompo. Tandremo tandremo. Fa marina ny tenin'ny apôstôly Matthieu teo hoe mila feno ny soloka fitaizy. Fa raha sanatria tsy feno le soloka fitaizy, mety tsy tafakatra na mety ampovoany dia milatsaka. Fa soa ihany fa mbola tsisy fiangonana manao pasika voalohany sy ny pasika famindram-po. Zao le pasika famindram-po. Mino fa raha mpakatra Andriamanitra amin'ny fampakarana dia ny fiangonana kristiana miara-mivavaka voalohany. Alleluia. Aza mino fa ny fiangonana rehetrarehetra eny Madagasikara dia anato aty fiangonana aty alohan'ny fampakarana, satria fiangonana ray ihany iangonany fofombadin'i Kristy. Izay olona ho an'i Kristy dia tsy maintsy miangona ato daholo. Zany amboarantsika ty tempoly ty. Tonga amin'ny fotoana dato daholo tsika. Mety ato tsika miandry ny fiavian'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ka iza ny voniny miakatra ho any an-danitra. Tena vonina. Tena vonina. Afatra farany. Alohan'ny amaranako ty tenin'Andriamanitra ty. Aza dino ny tiany namanao sy manao soa ny fahavalonao. Alleluia. Fa raha zany ny ataonao dia anao le akatra voalohany. Raha zany ny ataonao dia anao tanteraka voalohany. Misoloka fiteza farany tsara indrindra dia ny fitehirizanao ny fitiavana namanao sy fanaovanao soa ny fahavalonao hiaraka itsangantsika. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Ny fiangonana kristiana miara-mivavaka dia manolotra ho anao. Tohiteny, fampianarana, fampahirizana, vavaka fanafahana ary indrindrindrindra fijoroana vavolombelona maro isan-karazany. Arahinao isan'andro eto amin'ity chaîne YouTube ity. Koa manasanao ary anaraka tsy tapaka izany, azadino manisy j'aime, miabonner ny page ary indrindrindrindra manaparitaka na manao partage amin'ireo namantsika rehetra any ambadika any. Famonjena ho an'izao tontolo izao. Famonjena ho an'izao tontolo izao.